Sehatra ny fahasalamana kosa natomboka androany ary tsy farana raha tsy amin'ny fahavalombovolon'ny volana oktobra ho avy izao ny hetsika vaksiny faobe divana amin'ny kitrotro sy ny herinandron'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza inona araka izany fa ho maro ny reny mananjanaka kely no azo tombotsoa ao anatin'izy ity. Maro ny tombotsoa azon'ny zaza amin'ny fanaovana vaksiny azy, indrindra ho an'ireo latsaky ny herintaona. Mandritra ny vaksiny faobe amin'ny kitrotro sy ny herinandron'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza izay tanterahany eny amin'ny centre de développement Andotapenaka dia tsy ny vaksiny amin'ny kitrotro ihany no azon'ireo zaza. Isika eto Madagasikara dia manana politika manokana amin'izany, ka ny 5% ny zaza latsaky ny herintaona no tanjona atao vaksiny amin'ny kitrotro. Fahafantarako azy aloha izay izay moa izany amin'ny tontoby tsy miankina dia misy tobim-pahasalamana anankitelo izany fa miara-miasa amin'ity CDA ity. Misy ny CSP2 CSS tsara lalàna, dia misy ny CSP2 Sotranex, dia misy ny CSP2 Rosopatrana. Dia ekipa telo izany fandrimbona telo zahay. Fa ny tongotra aloha izany dia mitovy ihany miaraka amin'ny tatitra rehefa ampianarana efa azonay samy nanome méthode samy nanome kankana dia samy nanao vaksiny fanefitra ny kitrotro dia samy nanao ilay vaksiny tokony atao ny zazalatsaky ny herintaona. Dia samy nanentana koa ny mpanentana satria samy manana mpanentana izany zahay ireo. Dia samy nanentana dia samy mitondra ny olona fa teto tsy dia misy navahana hoe tianay fa milahatra be dia jerena fotsiny ilay karatra kely feno tsy dia arakarak'izay ny tongotra atao. Taorian'ny fanentanana izay nataon'ireo tompon'andraikitra dia maro ireo tonga mitondra ny zanany atao vaksiny amin'ny kitrotro satria mahery ny 50% ireo tonga nandritra ny andro voalohany. Ho an'ny dokotera Rabe Malatsoanitra dia 7,707 ireo zaza andrasana. Efa nisy ny fotoana anaovana vaksiny amin'ny kitrotro fa azo lazainao famerenana na fanamafisana ihany izao atao izao. Izany dia noho ny fahitana zaza tratran'ny kitrotro teto Antananarivo.